dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako tonga amin'izao fotoana izay efa nifanaovantsika izao, hanohizantsika ny fandinihana momba ny fiainana araky ny ahitantsika an'izany ao anatin'ny baiboly. Mbola tsy tena mikatroka tsara moa fotoanantsika sa efa mikatroka tsara izay ka alofa teniko ny naka baiboly lozy ty marina ka te hanombontsika ny fotoanantsika fiadanana. Ny tompo no tononona amintsika rehetra zay manatrika eto. Eny ka tonga moa ny fotoanantsika ka hanomboka isika. Ny lohahevitra zay dinintsika moa mandritry nyity herinandro ty dia mikasika ny fianinana. Ka misy ohatra izay tiako menantsika eo anatrehan'izay lohahevitra izay dia ny ohatra olona anankiray. Eritrereto hoe ianao zao mangetaeta be ianao kanefa mijoro eo anatrehan'ny ranomasina. Eo le ranomasina midadasika be feno rano eo kanefa fantatrao fa raha misotro an'io ianao dia akarary tenda ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao aza ary indrindra tsy hanala ny etaetanao io ranomasina midadasika be io. Misy lafiny tsara ny ranomasina sa tsy zay? Ny ranomasina dia zavatra mahasoa tokoa satria ahazontsika trondro, ahazontsika ilomanosana, ahazontsika hitaterana entana maro samihafa izany ranomasina izany. Fa ny zavatra anankiray izay tsy afaka ataony ho antsika dia ny hanala ny etaetantsika satria tsy zay ny antony zay nanaovan'Andriamanitra azy. Izany tantara kely izany na zany ohatra kely izany no tiako hoe andraisantsika lesona ihany koa ny amin'ny lafiny ara-panahy. Misy ny zavatra izay mahafinaritra ary tsara nanaovan'Andriamanitra azy kanefa tsy nataon'Andriamanitra mba ahazontsika fahafampo tanteraka, ahazontsika an'ilay zavatra tadiavintsika ka hanala tanteraka ny etaetam-panahintsika. Ka zany no andeha ho dinintsika ary zany efa nanomboka ny dinintsika tamin'ny omaly ary raha tadidinareo tamin'ny omaly isika dia efa nanomboka ka nanome famaritana anankiray ny amin'ny atao hoe fianinana. Ny fianinana hoy isika raha tadidinareo dia fatokiana tanteraka ao anatin'ny mpino ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ka miteraka voa dia ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fankasitrahana eo amin'ny fiainany n'inona ny zavatra mety hitranga sy iainany ety ivelany. Le izy zany dia tena hitantsika fa hoe toe-po ny fianinana zany eo anatrehan'izany ary hitantsika avy tany amin'ny Timoty voalohany toko 4:1-5 ka hatramin'ny 5 fa i Paoly dia namaritra ho antsika fa hoe izany fianinana izany dia avy amina fahafantarana zavatra anankitelo: fahafantarana izay tena manan-danja, fahafantarana izay aharitra ary fahafantarana ny ampy ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra zany araka ny hanomezan'Andriamanitra antsika an'izany. Kanefa tsapantsika fa eo amin'ny fiainantsika dia indraindray misy ny tsy fahafampo, misy ny tsy fifaliana, misy ny fitarainana, misy ny ohatrany hoe fatezerana aza na dia tsy sahantsika ny andeha hampiasa an'izay teny izay eo anatrehan'izay hampandalovan'Andriamanitra antsika, indrindra raha zavatra sarotra raha sedra no hampandalovan'Andriamanitra antsika. Ka andeha ho jerentsika ary mbola ho tohizantsika ny fijerevana n'ity lohahevitra ity ka ny tenin'Andriamanitra zay tena andeha angalantsika lesona sy tena hifatohantsika ny amin'ny lesontsika androany dia avy eo amin'ny Filipianina toko 4 ny andininy 10 ka hatramin'ny 17 no andeha ho jerentsika. Alohan'ny anamakintsika an'izany ary omeko fotoana kely isika zany ahafahantsika manokatra amin'ny baibolitsika any amin'ny Filipianina toko 4 andininy 10 ka hatramin'ny 17 ny andeha ho jerentsika zany dia mila tadidintsika tsara ny sehatra ara-tantara sy ny toerana indrindra zay anoratany apôstôly Paoly an'izay zavatra andeha ho soratany eto zany dia aneponjy izy amin'ny taona 100 ka hatramin'ny 220 eo taorianan'ny Kristiny misy antsika amin'ny lafiny ara-tantara ary izy dia ao am-ponja
ary tsy fatany raha vakintsika ny epistely manontolo dia tsy fatany raha hivoaka izy na tsy fatany raha ho faty izy na tsy, fa izy dia miaina an'izany fianinana zay andeha ho ampianariny antsika eto, tena iainany ary tsy hoe zavatra tsy iainany ampianariny zany fa tena hoe zavatra tena hoe azo tsapain-tanana tokoa amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Ka rahantsika mamaky ary ny Filipianina 4:7 ny 10 ka hatramin'ny 17. Ary faly indrindra ao amin'ny Tompo aho satria nampitsimoinareo indray ankehitriny ny fiheveranahy izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo. Tsy filan-javatra nefa no anaovako izy, fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hetra aho ary mahalala hitombo, na aiza ary na inona na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy ny honoana aho ary hanambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ny ilay nampahery ahy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teniny. Eto isika dia misy lesona anankiefatra. Misy lesona anankiefatra izay tiany Tompo ho raisintsika amin'ny alalan'ity teny Paoly eto, zavatra anankiefatra izay afaka ho raisintsika avy amin'ireto andininy, indrindra ny 1:12 ka hatramin'ny 17 moa izany, izay nosoratan'ny Paoly itony. Ka ny lesona voalohany izay tena tiako tsindriana dia hitantsika eo amin'ny 1:12 dia izao: ny fianinana dia ianarana. Mila ianarana ny fianinana, zavatra ianarana zany, mila mianatra an'izany fianinana izany isika. Jerena ny zavatra teneniny eo amin'ny 1:12 eo amin'ny tapany faharoa, fa izaho efa nianatra izy, tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Nisy zava-miafina zany teo ary efa hitan'ny Paoly ny fanalahidiny zany zava-miafina izany. Hitan'ny Paoly hoe inona ny tokony ataony mba hahatonga azy tena hoe hianina na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Hitan'ny Paoly fa ary tiany Paoly ampianarina an'ireo Filipianina ny zavatra izay azony antoka ka mahatonga azy hifaly lalandava sy mahatonga azy ihany koa atoky an'Andriamanitra na inona ny zavatra mitranga. Hitantsika amin'izany kely no momba an'izany raha midina kely tsika eo amin'ny 1:7 raha miampita an'izany afatra zany amin'ny Filipiana izy dia miteny hoe fa ny Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny haren'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hatraiza hony no tanterahan'Andriamanitra amin'izany? Tanterahan'Andriamanitra izay ilaintsika ozy araka ny hareniny izay ao amin'ny voninahitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dikan'izany tsy manapataperana ny haren'Andriamanitra izay ho atolony antsika araka ny ilaivantsika azy, fa tsy araka izay tiavantsika azy na izay mety hoe ho filantsika manokana, fa araka ny fantanitr'Andriamanitra fa tena hoe ilaintsika izany. Koa no voalohany zany eto ny lesona voalohany ho antsika dia izao hoe nyzany fianinana izany dia mila ianarantsika. Tsy zavatra izay tonga foana na tonga ho azy eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany. Mazava ho azy fa mazava avy any amina ten'Andriamanitra ohatra ny amin'ny Korintiana 2:5-7 fa hoe rehefa teraka indray isika dia lasa olom-baovao. Kanefa ny amin'izany olom-baovao izany isika dia rehefa teraka indray isika dia ohatran'ireny zazakely reny, sa tsy zay? Reny zazakely reny mbola mila karakaraina, mbola mila kolokoloana, mbola hitombo izy reny mba hahamatorana. Ka noho izany na dia misy ny fiovam-piainana, ary matetika ary ny fiovam-piainana iny dia tena hoe fiovam-piainana tanteraka eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, dia amin'io lafin'ny fianinana io dia tsy tonga dia tonga ny amin'izany fianinana izany ny kristianina, fa zavatra izay tsy maintsy ianarana. Ary fantatrareo ve inona ny ianarana izany? Dia ny sekolim-piainana. Ny sekolim-piainana, ny zavatra izay iainantsika andavanandro, ny zavatra izay ampandalovin'Andriamanitra antsika, ny zavatra tsy mety ataontsika, ny zavatra mety ataontsika, ny fahombiazantsika, ny tsy fahombiazantsika, dia entin'Andriamanitra anampianarana antsika ny fianianana izany. Entin'Andriamanitra ampianarana antsika hiankina amin'ny tanteraka sy hifikitra amin'ny tanteraka sy hatoky azy tanteraka.
indraindray dia fantatritsika fa sarotra zany lesona izany, indraindray fantatritsika fa sarotra amintsika ny tena hoe anaiky aza an'izany fampianaran'Andriamanitra izany, anaiky an'ireo sehatra zay hitondran'Andriamanitra antsika fa antsika mianatra an'ireny lesona samihafa ireny. Kanefany amin'ireny mihitsy isika no mila maharitra, amin'ireny mihitsy isika no tsy miala andaharana, tsy miala any an-dalana fa mbola manohy ao anatin'io sekolim-piainana izay entin'Andriamanitra hanampianarana antsika io. Misy zavatra zay tian'Andriamanitra ampianarana antsika ary zany dia zavatra zay tena hoe tokony hanana antsika toko tokoa. Raha tena Andriamanitra tokoa no tsy refesy mandindy fa mandrindra ny zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainantsika, dia tokony azontsika antoka fa na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia misy tanjona zay hananan'Andriamanitra mba hamolavola antsika, mba hampitovy antsika amin'ny Kristy, mba hanintsy antsika, mba hanomana antsika ihany koa, ahafahantsika manampy ny hafa angambany ao afarao ihany koa hitombo amin'izany fitovizana amin'ny Kristy izany. Tsy misy zavatra kisendrasendra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ka raha hianatra isika dia mila manaiky tokoa fa na inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia misy zavatra izay tian'Andriamanitra ampianarana antsika eo. Anisan'ny zavatra mampalahelo moa dia rehefa milehibe isika, rehefa lasa olon-dehibe dia efa masana zany hoe mianatra zavatra vaovao zany isika. Ny ankizy dia ohatrany hoe zavatra vaovao daholo ny zavatra rehetra, misy zavatra vaovao ianarany foana eo amin'ny fiainany. Fa ho antsika olon-dehibe dia ohatrany efa hoe le eo ihany ny eo dia indraindray tsy tsapantsika fa misy zavatra izay tian'Andriamanitra ampianarana antsika, na dia ao anatin'ireny zavatra izay efa hoe hitantsika fa efa hoe zavatra misy eto amin'ity fiainana ankehitriny ity. Koa tandremo ary, raha misy lesona ho antsika ao anatin'izany fitombontsika amin'ny fianinana izany, voalohany indrindra dia ny fahavononantsika hianatra eto anivon'ny sekolim-piainana zay hanametrahan'Andriamanitra antsika. Ary Paoly eto dia hitantsika fa zay tokoa no nataony, nianatra izy eo anatin'izay zavatra nandalovany teo amin'ny fiainany dia nianatra izy. Misy lesona faharoa zay omeny antsika eo amin'ny 2:12, lesona izay efa nijerentsika kely ihany tamin'ny omaly fa mbola ampianariny antsika eto, dia ny lesona faharoa zay ampianarin'ny Paoly antsika eo amin'ny 2:12 dia izao: ny fianinana dia tsy miankina amin'ny zava-mitranga ivelany na manodidina. Ny fianinana dia tsy miankina amin'ny zava-mitranga manodidina na ivelany. Tsy miankina amin'io izy io fa nianatra ny faly, nianatra ny hetra izy, ary nalala ny tombo ihany koa izy, na aiza na inona ny zavatra nandalovany hoy Paoly dia efa nianarany izany fianinana izany, nahay noana izy ary nahay ny anambe sy ny nalahelo hoy ny ten'Andriamanitra amintsika eto. Fantatritsika moa ny zavatra iainan'ny Paoly fa tsy maninona raha hoe mba ametrahantsika ao an-tsaintsika tsara hoe atraiza moa zany zavatra, zany karazana fahoriana zay nandalovan'ny Paoly izany, dia daony antsika heverina vetivetika eo anatin'ny baibolinareo amin'ny Korintiana faharoa toko faha 1:12. Korintiana faharoa toko faha 1:12 dia ny andininy fa manomboka eo amin'ny andininy fa 420 angamba ny andeha hovakintsika ny amin'izany. Zao ny tenin'ny Paoly momba n'izany sekolim-piainana, karazana sekolim-piainana izay nandalovany izany, momba n'ireo sedra izay nampandalovan'ny tompo azy. 5 aho no nikapohiny jiosy, iny 7 latsaka iray avy. 9 nikapohina tamin'ny hazo aho, indray maka nitoram-bato, 3 nivaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra tao anatin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompo-tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tamin'ny efitra aho, saiky nahita loza tamin'ny amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitan-toro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany ireo dia mbola misy koa izay mahazo aho isan'andro dia ny fiahiana, ny fiangonana rehetra. Aiza ho aiza an'izany zavatra andalovan'ny Paoly izany, ny sedra na ny zavatsarotra andalovantsika ry namana,
aiza ho aiza amin'izany ka raha izy no afaka nianatra tamin'ireo ary raha izy niainana zany fianinana izany eo anivony zany karazana sedra sy fampahoriana maro samihafa ny ainana izany tsy vao mainka ve isika tokony hianatra ihany koa avy amin'izay zavatra andalovantsika fa matetika isika rehefa mieritreritra ny eo andininy eo andiny faharoambe folo dia le lafiny ratsy le karazana traikefa ratsy na ny zavatra hoe tsy dia mahafinaritra loatra nandalovan'ny Paoly no eritreretintsika foana kanefa nijereny tsara ny andiny faharoambe folo ny teny koa izy fa nisy fotoana izy dia nanambe, nisy fotoana izy dia voky, nisy fotoana izy tsy nalahelo fa nanana an'izay zavatra rehetra nangatahany ary nananany be dia be izany. Mety misy amintsika mieritreritra tokoa fa hoe mora kosa ne izany mianina izany rehefa hananana daholo izay zavatra ilaina eo amin'ny fiainany. Mieritreritra hoe tsy za io indray tsy sarotra iny ka. Zany ve? Hitanareo ao anatin'ny fon'ny olombelona dia misy an'izay tsy fahafapo lalandava izay na inona ny zavatra mitranga. Ao nareo angalako ohatra nareo, ohatra ny olona n'ireny olona mpitovo izay mitady vady, dia mitady vady mafy izy. Kanefa ny avy eo rehefa mahita vady dia inona indray ny ataony? Tsy tia niny vadiny iny fa miady amin'iny vadiny niny indray ny ataony. Dia lasa hoe te hiala amin'ilay fanambadiana indray ny tiany ataony. Ny olona tsy kristiana moa tena hoe angambany hoe ho tononoko amin'izany. Ahoana ihany koa ireny olona izay hoe mivavaka hoe mbô hahazo zanaka ka rehefa mahazo zaza dia avy eo indray dia hoe tsy mila zaza indray Andriamanitra fa tena tsisy fotoana ho anahy manokana intsony. Tena tsisy tsony le tena fotoana mbo afaka mipetrapetraka eto ambony kanape mijery telenovela manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 alina. Ka lasa mahatonga antsika hoe mitaraina indray ny amin'ilay zaza izay nangatahana amin'Andriamanitra ka ny fanotenena hoe raha mbo mahazo an'izao dia mety hianina amin'izay, mety ho faly amin'izay, mety ho afapo amin'izay eo amin'ny fiainako. Ahoana indray ny resaka vola, tsy nampoiziko mihitsy hoe anatin'ny tony fampianarana tony ahako dia andeha hampiasa ny tenin'ny Bob Marley fa ito moa izy ito. Hoy Bob Marley tamin'izany fotoana izany hoe izany vola izany dia antotanisa na hoe isaina zany ary amin'izany isa zany dia tsy maintsy manampy foana zany amin'izany isa izany ary izany isa izany dia tsy mety tapitra hoy Bob Marley. Koa raha volana no ianteheran'ny fifalinao dia tsy ho tapitra mihitsy ny fitadiavanao fifaliana. Fa oka aloha zay ny hevitry Bob Marley ary hitantsika ao anatin'izany fa misy zavatra izay hitany fa angamba ny tsaratsara kokoa isika ny ampiasa ny tenin'Andriamanitra dia andao ny vetivetika tazominy ao amin'ny Filipiana 4:4 dia andao vetivetika isika any amin'ny mpitoriteny izay nisoratan'i Solomona fantatritsika ao amin'ny testamenta taloha fa dia ny mpitoriteny 4:9 ny andeha ho jerentsika. Mpitoriteny 4:9 dia ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 7 no andeha ho jerentsika. Mpitoriteny 4:9 andin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Zao ny resahan'ny ilay olona nisan'ny nakarena indrindra hatr'izay ary ny olona izay nahita harena be indrindra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ary mitambesatra amin'ny olona izany dia olona izay omen'Andriamanitra vola aman-karena sy voninahitra ka tsy misy tsy ananana na inona iriny nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana hihinana amin'izany izy fa olo-kafa no homana azy, zava-poana sy ratsy mahorikoa izany. Na dia misy miteraka zaza 100 aza sady tratrantitra ka efa maro ny andro ny ainany nefa tsy mba voky soa ny fanahiny sady tsy mba alevina akory ny fatiny dia hoy izao ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Ahoana moa izany tenen'ny tenin'Andriamanitra izany? Misy olona izay misasatra mampiasa ny fiainany iray manontolo hitady harena. Misy olona mihevitra fa hoe raha tratrantitra dia manan-karena dia manana zanaka maro dia izay vao tena ho afa-po aho.
ahoana ozy ny mpitoriteny eto tsaratsara kokoa aza ozy no ny oinina sanatrian'izany hoe no maty tsy tonga volana toy izay miainan'izany. Jerenareo amin'izay ny andiny fafito ka hatramin'ny fasivy ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny vavany ihany nefa tsy mety afa-po ny faniriany. Fa inona ny soa azony endry noho ny adala? Inona no azony malahelo izay mahay mitondra tena eo masony velona? Ny fahitany maso dia mahafinaritra noho ny firenireny faniriana, zava-poana sy misambon-drivotra foana koa izany. Averiko ny andiny fahasivy hoe ahoana? Ny fahitany maso dia mahafinaritra noho ny firenireny faniriana. Misy faniriana izay ananantsika ato izay tsy ahafa-po antsika mihitsiny, ary raha mbola ny zavatra hita maso, ny zavatra izay ny fironin'Andriamanitra no hianteherantsika hanome antsika fahafam-po dia ho diso fanantenana foana isika ary ho zava-poana foana ny vokatr'izany eo amin'ny fiainantsika. Ho diso fanantenana foana isika raha mbola le ankehitriny, raha mbola le zavatra hita maso, raha mbola le zavatra ny fironin'Andriamanitra no hianteherantsika ahafa-po antsika, ahitantsika fianianana. Satria araka n'ilay ranomasina izay hitantsika tany amin'ny voalohany, izay tsy nataon'Andriamanitra hanala etaeta, dia ny zavatra rehetra izay ny fironin'Andriamanitra dia tsy nataon'Andriamanitra ahazontsika fahafam-po, fa izy ary izy irery ihany no nataony oloharano ny fifaliantsika sy ny fahafam-pontsika. Misy an'izay mpampianatra ny tenin'Andriamanitra anankiray izay Thomas Kempis ny anarany, dia zao ny zavatra nisoratany: tsy afaka hita fahafam-po tanteraka amin'ny zavatra ara-nofy ianao satria tsy miforonina ianao azo fahafam-po amin'ireny, na dia hanana ny zavatra tsara rehetra ny fironin'Andriamanitra aza ianao dia tsy ho faly ary tsy ho sambatra. Ny hafalianao sy ny fahasambaranao rehetra dia hitanao ao amin'Andriamanitra nahary anin'ireny zavatra ireny irery ihany. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka isika hitodika any amin'ilay mpanome fa tsy any amin'ilay zavatra nomeny ahitantsika fahafam-po. Aoka isika hitodika any amin'ilay mpahary fa tsy any amin'ny zavatra niariny ahitantsika fianianana. Izy ihany no afaka mahafa-po antsika, ary satria io Andriamanitsika io tsy miovaova dia afaka hianteherantsika hatrany ary tsy miankina amin'ny zavatra ivelany, tsy miankina amin'ny zavatra mitranga manodidina antsika noho izany ny fiainanantsika, fa miankina amin'ny fahafantarantsika fa manana an'Andriamanitra isika ary ampy izany. Ampy ho anao tokoa ve ny fananana an'Andriamanitra sy ny fahafantaranao fa Andriamanitra dia ombanao mandrakizay, izy dia tsy andao anao na roviana na roviana, izy dia miaraka aminao lalandava ary izy dia mahafantatra an'izay zavatra tena ilainao ary vonona ny hanome izany. Hitantsika indray ny lesona fahatelo izay tiany Paoly ampianarana antsika eto eo amin'ny andininy fahatelo amby folo. Eo amin'ny andininy fahatelo amby folo no angalantsika ny lesona fahatelo amin'izany. Dia hitantsika eto ny lesona fahatelo dia zao hoe: ny fianinana dia afaka iainan'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Ny fianinana dia afaka iainan'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Zany fianinana izany dia tsy hoe tsy miankina taminy hoe na izy azy any Paoly, tsy hoe satria Paoly moa ilay apôstôlin'ny Kristy, tsy hoe satria Paoly dia ohatrany hoe olona miavaka na olona manokana na hoe olona tsy nanam-paharoa dia hoe zay nahatonga anazy afaka nianina. Tsia, hitantsika eto fa inona ny zavatra tenen'i Paoly eo amin'ny andininy fahatelo amby folo: mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy, ao amin'ilay mampahery ahy. Io ilay fanalahidiny fianinana izay tenen'i Paoly fa nianarany teo amin'ny andininy faha-raika amby folo sy teo amin'ny andininy faha-roa amby folo. Hitany tokoa fa ao amin'ny Kristy no ahazoana an'izany fianinana izany. Ao amin'ny Kristy no ahafahany manao an'ilay zavatra nitononiny eo amin'ny andininy faha-roa amby folo sy faha-raika amby folo teo. Betsaka amintsika loatra no efa naheno na efa natadidy an'ity nianatra tsy anjery an'ity andininy fahatelo amby folo ity
manokana ka nietsorana tanteraka avy amin'ny sehatra misy azy na ny contexte n'izany zavatra zany ka lasa ampiarina amina zavatra diso lasa mampiteniteny foana an'ilay tenin'Andriamanitra. Mila tadidintsika aiza ny sehatra misy an'io dia mazava ho azy tsy mampianatra anareo zavatra goavana ako raha miteniny anareo fa ny andininy 17 dia ao arinina ny andininy 1 sy 12 ka noho izany ny zavatra teneniny eto dia hoe afaka manao an'izany rehetra izany, afaka mahay mianina ako no ny fananako any Kristy. Zany tena zavatra ampianariny eto. Misy zavatra izay mampiatra an'ity dia le hoe na dia tsy nianatra izy zany, tsy niomana izy ny amin'ny examen dia hoe afaka ny amin'ny fanalam-panadinana azafady dia hoe afaka mahazo 20/20 ako na dia tsy niomana satria mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Zany ve tian'io andinina soratra masina io tenenina? Na hoe misy zasany dia hoe ohatran'ilay mpanao baskety anankiray iny dia izy moa mitifitra 3 points, mahay mitifitra 3 points be dia hoe ny afaka manao ny zavatra rehetra ako na mamono tira 3 points aza ao amin'ilay mampahery ahy. Zany ve io tian'io ten'Andriamanitra io tenenina? Tsia, ary marina fa maro ny zavatra izay mety hoe ampidirintsika ao anatin'ny teniny io fa ao anatin'ity contexte ity ny zavatra izay tena ampianariny dia hoe afaka mianatra ny miaina amin'ny misy ny tsy misy ahako amin'ny alalan'ilay mampahery ahako, afaka ho nona aho sy afaka ho voky aho amin'ny alalan'ilay mampahery ahako, afaka manambe ahako ary afaka tsy manana ninninina ahako amin'ny alalan'ny hery izay omeny. Ny zavatra rehetra eto izay tenenina eto, le rehefa mampiasa izy ny hoe ny zavatra rehetra i Paoly dia miresaka momba ny lafim-piainana rehetra ny amin'ny fiainana kristianina izay ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny antom-pisintsika eto amin'izao tany izao. Na inona zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia afaka ianarantsika fianinana izany. Ianarantsika ny fianinana amin'ny alalan'ny hery izay omeny tompo antsika. Amin'ny alalan'ny hery izay omeny tompo antsika no ahafahako miainana fiainana izay manandratra an'Andriamanitra, izay manome voninahitra azy na inona ny zavatra mitranga manodidina. Amin'ny alalan'ny Kristy, ny hery izay omeny Kristy ao amin'ny alalan'ny Kristy izay velona ao anatiko fa tsy izaho intsony no velona no ahafahako mianatra mianina. Ndaony isika vetivetika eo amin'ny Petera 2, Petera 2 toko 1:7 sy andinana Petera 2 Petera 2 azafady toko 1:7 efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ao amin'ny alalan'ny fahafantarantsika an' Jesosy Kristy no hananantsika, no efa hananantsika sahady ny fahafana mianatra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy izay fahalalana rehetra ilaintsika ahafahantsika miainana fiainana izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fiainako zany dia tsy baikony ny zava-mitranga manodidina intsony fa baikony fanamasina izay ato anatiko. Ny fiainako zany dia tsy miankina amin'ny zava-misy sy ny zavatra mitranga manodidina ary na dia hoe tiako hovaina aza indraindray ireny zavatra mitranga manodidina fa ny fiainako dia miankina amin'ny fanaovana sy ny fahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitomboko amin'ny fanehoana azy amin'ny lafim-piainako rehetra. Tsy ny fihetseham-poko intsony no mibaiko aho fa izahako no maneho fihetseham-po izay manome voninahitra an'Andriamanitra toetra izay tahaka ny Kristy no ny heriny izay omeny ahy, no ny heriny izay mitoetra ato anatiko araka ny teny eo amin'ny Efesiana toko 1:7-20 no ny fitiavany izay mihazona anahako lalandava. Ary fantatro fa io fanan'Andriamanitra izay ato anatiko ato io dia lehibe kokoa noho ny ilay eo amin'izao tontolo izao. Satria izay ny teny eo amin'ny Jaona 1:4 ka noho izany manana fahanantenana isika ary manana hery isika ahafahantsika manohitra ny tsy fahafapo ato anatintsika, manana hery isika ahafahantsika mandresy ao anatin'ity ady sy ny
amin'ny tsy fahafapo ity ka hahafahantsika mianatra ny fianinana tokoa. Izany hery zay omen'Andriamanitra antsika izany ao amin'i Jesosy Kristy. Ary farany, ny zavatra farany izay tiako tsindriana ary hafa kely moa nanaovako fa tsy tiako hoe tsy ho tsindriana aminareo na dia efa mandeha kely moa ny fotoanantsika, fa ao amin'ny Filipianina 4:7 ary mbola hitantsika ao anatin'ireo 1:1 ka hatramin'ny 7:12 izany ny vokatry ny fandresedahatro ny Paoly manokana ny amin'ity lafiny 4 ity dia izao: ny fianinana dia baiko ho an'ny kristianina rehetra. Baiko ho an'ny kristianina rehetra ny fianinana. Tsy hoe zavatra hoe ho an'ny sasany izy io fa tsy ho an'ny sasany araka ny teneniko teo, fa voalohany indrindra hoe afaka azon'ny kristianina rehetra voalohany indrindra, ary faharoa baiko izy io. Jerenareo ny Filipianina 4:1-4. Ahoana ozy? Fantatritsika loatra io andininy io. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izaho indray hoe ahoana? Mifalia. Mazava zany fa baiko io. Ary Paoly izay mibaiko eto dia izy ihany no mampiatra avy eo an'izany baiko izany eo amin'ny fiainany, araka ny hitantsika fa nianaran'ilay izy mba ahafahany tena miaina izany fiainam-pifaliana ao amin'ny tompo izany. Fa mila tadidintsika fa baiko izy io. Baiko izany fiainam-pianinana na izany. Andaony isika vetivetika ary hitandrina ary zao satria bedin'ny pastera koa hoe mety handrovitra baiboly ka andaso avadiko moramora amin'ny pejy ka akany amin'ny Hébreu 7:15 isika. Hébreu 7:15. Ahoana ozy? Ao amin'ny Hébreu 13:15 zao ny teneniny ao: aoka tsy eo amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy: izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Mazava izany ten'Andriamanitra, mianina amin'izay anananareo. Mahaiza mifaly, mahaiza mankasitraka, mahaiza manam-piadanana, mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'izay anananareo. Ka entinareo mety hiteny hoe faly tsy fantatrao ny fiainako e. Ianao ne tsy manana an'ilay vady ananako e, izay tsy miraharaha anahy. Ianao ne tsy manana an'ilay lay zanaka ananako e, izay tsy mety mankatoa mihitsiny. Ianao ne tsy very asa tahaka ahy. Ianao ne tsy mitovy ne ny vola ananantsika any amin'ny banky e. Ianao ne tsy manana ny trano ananako e. Ianao ne tsy manana ny ireo mpiray vodi-rindrina amiko e. Ianao ne tsy manana ny namako e. Ianao ne tsy mahafantatra ny fiainako e. Ianao ne tsy mandalo an'ilay sedra zay andalovako e. Marina zany, ary tena marina tokoa zany. Fa iza moa milaza anao fa zany no tiako tenenina, na hoe zany no tia ny ten'Andriamanitra tenenina rehefa miteny izy hoe mahaiza mianina amin'izay zavatra anananao? Jereo tsara zay zavatra tenenina eo amin'ny tapany faharoa ny Hébreu 13:15 io. Lay anananao de tsy ireo zavatra nitononiko ireo, fa iza ny anananao? Ny tompo ny anananao, ny tompo ny efa nanome toko fa hoe izy tsy andao anao na roviana ka satria ianao manana ny tompo de mianina. Satria ianao manana ny tompo zay efa nanome toky fa izy de hiazona anao lalandava na inona ny zavatra andalovanao, ary tsy ho hiala aminao mihitsy izy mandrakizay na inona ny zavatra iainanao, de manana ny tompo ianao raha efa nibebaka tamin'ny fahotanao ary nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Tsy tiako hoe iainanao izany hoe fisarahana amin'ny ankohonanao izany, fa tsy misy amintsika izay nomena toky fa mbola ho eo ireo rahampitso. Sa tsy izay? Mety misy zavatra mitranga dia maty ny fianakavianao. Mety misy zavatra mitranga dia may ny tranonao. Mety misy zavatra mitranga dia fahity ny orinasa iasanao de lasa tsy mananasa intsony ianao. Mety misy zavatra iainanao andalovanao, ka le zavatra zay niantehiranao, le zavatra zay tena ataonao hoe loharano-pifalianao de lasa esorin'Andriamanitra tampoka aminao, de ahoana ianao? De inona sisa?
inona ny zavatra andalovanao, inona ny zavatra tena hoe iankinanao sisany amin'izany. Fa ny tena vaty fantsika afaka iankinanao lalandava dia ilay Andriamanitra izay efa nanome toky any Josoa, ilay Andriamanitra izay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, izay efa niteny fa izy dia loharano ny mpifalianao, loharano ny fianinanao hatr'izay ary mandrakizay. Miaraka aminao izy ary ampy izy. Amen. Engane nanampy antsika ireo tenin'Andriamanitra sy ireo lesona efatra izay nomeny Paoly antsika ireo. Engane hitantsika amin'izany fa dia Andriamanitra dia eo amintsika lalandava. Andriamanitra dia niantso antsika mba hanampiana-pifaliana tokoa sy fiainana izay tena hoe feno fahafa-po ao aminy. Engane isika hitombo amin'izany fahaiza-mianina izany noho izany. Raha mpitso isika dia hijery kely ny antony mahatonga antsika tsy afa-po, ny antony mahatonga antsika tsy mahay mianina, na dia manana ny fanamasin'Andriamanitra isika ao anatintsika, na dia baiko nomena antsika ny fianinana. Andeha hijery ny tena ny zavatra mety mitranga eo ao anatin'ny fotsika any isika, mety ao nivon'ny fotsika any isika, ka mitarika antsika tsy ho faly ho betaraina lalandava matetika eto amin'ity fiainantsika ity. Ivavakantsika tompoko ary mbola misaotra anareo naharitra ny lesona tamin'ny lesona androany. Andriamanitra rainay ao dia tsy mitsahatra misaotra anao izahay, satria ianao dia tena efa nanome anay tokoa ny zavatra rehetra ilainay ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny amin'izay ilainay rehetra momba n'ity fiainana ity. Ampio izay Andriamanitra, ahita tokoa fa baikonao tokoa ny fianinana. Ampio izay Andriamanitra, hibaiko ny any anatinay ihany ka tena amolaka ny tenanay, ahatonga anay Andriamanitra hianatra ianina. Ampio izay Andriamanitra ho afa-po amin'izay fanomenao anay, ary tsy zavatra kely nomenao anay Andriamanitra fa ny tenanao mihitsy. Ka dia misaotra anao izay ny amin'izany, misaotra anao izay ny amin'ny efa natolotra ao anay, ny famonjena izay nomenao anay tao amin'i Jesosy Kristy, ary mbola omenao hatrany eo ambonin'izany ny fitahiana rehetra izay iainanay isan'andro isan'andro. Ampio izay Andriamanitra, ahita tokoa ny tananao izay mihazona ny fiainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Misaotra antsika rehetra.